Anio Zoma fahatelopolon'ny volana Janoary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Marka, nalaina tao amin'ny toko 4:4 hatramin'ny 4:telopolo. Mamafy voa ny mpamafy ary matory, ny voa mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantany izay faniriny. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin'ny tany, ka izy matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantany izay faniriny. Fa mahavokatra ho azy ny tany, ka ataony no voalohany dia salohiny no manarakaraka, vao ventim-bary amin'ny salohiny no farany. Ary rehefa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay, satria tonga ny taom-pijinjana. Ary hoy indray izy: amin'inona no hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary fanoharana inona no hanemontsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy, izay kely indrindra amin'ny voa rehetra ambonin'ny tany raha vao afafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo, ary mandrantsana vaventy ka azon'ny voro-manidina ialofany ny alokalina. Dia fanoharana maro toy izany no nitoriny teny taminy, araka izay takatry ny sain'izy ireo, ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana izy, fa noho ny nangingina vao nanambara tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetra ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany ao anao ry Kristy.